dia tia tena raha ohatra ka tsy ampahalalanareo ny zavatra mandalo eo anivony izao tontolo izao ankehitriny, satria tsarovy fa tsy ao Madagasikara rery ny resaka izay nataon'ny Papa no misavily volina fa manerana an'izao tontolo izao. Dia izany no angatahako ny fanan'Andriamanitra anilo anahy eto ahaizako manazava izany zavatra izany ara-biblika. Ny tiako hotsi-pihana aminao diny aty am-piandohana aloha dia tsy fahotana mahafaty izany. Tsy fahotana mahafaty ny nataon'ny Papa tsy manota isika ny hevitra avy ao anatin'ny katolika, tsy manota ary tsy anota mandrakizay na mbola manota aza ny Papa Ray Masina ny hevitra ao anatin'ny katolika tsy manota. Izay dia tokony ho fantatsika olombelona fa tsy avy isika dia mijery atendrony, mijery moramora, avy isika dia mijery fahatany, tonga dia zavatra hita maso eo ny jerena. Dia avy amin'izay ny Papa manota, ny katolika dia Papa manaiky an'izany dia miara manota, dia ny ao dia misy moa dia mamoaka voambolana matsiravina mihitsy manao hoentina hanaratsiana an'izany zavatra mandalo zany. Dia ozy izy aminao hoe ianao anie ny vomafy amin'izany tsy miasa saina amin'izany anie ny eglizy fantany anie ny zavatra navoaka an'izany fa ianao komandiny vatana mieritrereta izay rehetra nanao komantera any amin'ny tambazotra tserasera any amin'izay fanehoan-tsary be dia be any, izay rehetra nanao komantera dia nareo nanao komantera nanaratsy reny. Efa miteny anareo fa ohatr'izao ny katolika dia anareo reny ny fatiantoka, nareo reny ny atao hoe perta, fa Andriamanitra tsy mba ho perta zany mandrakizay. Azontsika dia izany no antony anaovana an'izao video izao, anazavana amintsika amin'ny hevitra farak'izay marivo ho fantatsika fa matoy ianao zany tsy mahazo izao hevitra izao dia ianao mihitsy tsy mirara fa tena fa fara fitiavana ny anazavana an'izao, ny anaovana an'izao fanazavana izao. Fanazavana hoentintsika androany zany dia hoe ahoana ny ao am-pon'Andriamanitra manoloana ny teny navoakan'ny Papa hoe afaka mitsodrano ny olona homosexuel izy, fa izy tsy ny teny hoe afaka mitsodrano ny fanambadian'ny homosexuel. Tsy afaka mitsodrano ny mariazin'ireo. Dia gaga foana amintsika tena hain-demony ny manipuler zavatra anankiray hoentina handavonanao io. Dia ianao amin'izany tsy taitra fa dia milomano fatratra ao anatin'ilay izy dia koingany matanjaka indrindra. Nahoana tsy taitra? Inona mataitra ana amin'izany? Za tena tsy taitra amin'izany satria afaka mitsodrano an'ilay olona homo izy, fa tsy ny teny izy hoe nitsofina rano ny fanambadiana homosexuel ao anatin'ny eglizy katolika. Tsy fatao ary tsy ho atao ary tsy hisy azany mandrak'izay ao anatin'ny eglizy katolika. Fa ny zavatra tsy fantatrao dia ianao io ny vomafy, tsy mandalina amin'ny finoanao ka misy zavatra ohatr'izany dia iny fa miara-midarabo katoly. Ory, tena mahory fony mahita anareo rehetra any amin'ny komantera any dia tena hoe zay so ihany afa tsy vavaka katolika, so ihany litera fa niala tao, so ihany ohatr'izao fa ohatr'izao. Tsy endrino ny Andriamanitra nareo ry kristianina ataoko kristianina ihany aloha na dia izany azy, fa tsy endrino ny Andriamanitra nareo ry olombelona ambonin'ny tany.
averiko Andriamanitra tsy matory. So de neverinareo zany Andriamanitra zany be torimaso ohatry rainareo. Andriamanitra tsy matory. Fa ho azavaiko anao eto hoe inona lay zavatra tiany Papa atongavana tao anatin'izay zavatra zay. Fa maninona koa mo? Nahoana rehefa ianareo no mangala vadin'olona mitondra vadin'olona any anaty chambre pendant tsy haiko firy jour. Rehefa ianareo no manolana zazakely 9 taona. Rehefa ianareo no manao sipa mbola kely 15 taona de fa mirehare mihitsy hoe za fa manao sipa. Tsy olana. Rehefa ianareo no manao tokantrano maso, tsy problème. Fa rehefa ny Papa no miteny hoe tsofina rano ny olona homo, de manoty izy tena tsy azo ivalozana ny fahotany. Nareo tena tsy salama saina? Tena tsy salama saina. Inona no anaporifoky fa tena tsy salama saina ny olombelona? Satria misy an'ilay vona fahotana nataon'ny Adama ao anatiny. Ka melon'ny anazavana resaka eto re tompoko, de miangavy ianao andray izay azo raisina, isaina izay azo saina, ary indrindra amakafaka izay azo ho fakafakaina. Tsy nanao fahotana mahafaty Papa François. Tsy fahotana zany, fitiavan'Andriamanitra zany, fa ny fahenonao azy lay ota ao anatinao no manipule an'le izy de ohatriny hoe fahotana be ny hitanao. Fa ho porofoko aminao eto fa ohatranao ihany ny olona homo. Tsy manome rariny an'le homo zany teniko zany, fa mampitovy azy, tsy misy ambony, tsy misy ambany ny olombelona rehetra fa mitovy daholo eo anatrehan'Andriamanitra. Zany Papa François zany mitovy aminao, na voateraka androany azy anao de mitovy aminao izy satria olombelona. Fa lay Andriamanitra ao ambadiky ny Eglizy Katolika, za tena miteny anareo mihitsy, raha zavatra tsy hay re tompoko, aza hipitabitana. Raha tsy hainao ny hevitra zany Katolika zany, aza maika de hiteny re. Ianao ny vomafy am'izany, ianao ny maratra am'izany, ianao no sahirana am'izany, miadonto ny fisainanao, tsy mba afaka takatra zavatra lalina fa de nitsodrano ny Papa de iny ny tarina lavabe. Magaga zavatra ratsy vetivety de mihitatra, fa ny zavatra tsara, 5 taona zay nananana ny tipasty nitorenan'izany filazany tsara zany, fa sorana Jesosy Kristy raha mahita zato zao ary tsisy mijery ny direct. Fa efa fiteniketo foana mo tsy anareo no anaovako direct fa Andriamanitra. Tsy anareo. So de nareo mieritreritra hoe tsisy mijery ny direct de za hoe zany hoe nareo no anaovako direct hoe ho tapany io. Tsy mitapaka zany ty raha tsy vita, raha tsy voavokako ny atao boky manontolo. Fa izao fihetsiko zao no hoentiko eo anatrehan'Andriamanitra, hoentin'Andriamanitra eo anatrehany hoe nanao direct izy fa tsisy nijery. Ianareo no be de ao ambadiko zao. Hoe rehefa nanao direct izy de tsy nisy nijery, nahoana ianareo tsy nisy niaino azy. Fa za tsy kivy zany, na misy mijery na tsisy mijery, riatako foana ty izy le ankizy vavikely iny. Riatako foana ty. Ny ray andro any amin'ny taona 2 manaraka, misy olona hoe nisy an'izao ke tany fa tsy nirarahin'ny malagasy tahaka anazy tamin'izany fotoana zany. Ka bon, hiditra tsika ato amin'ny resaka Papa François nanaiky hoe nanaiky ny hitsofan-drano, afaka tsofy mipiretra rano any homo. Aleo aloha de alamina tsara, aleo aloha de azava tsara. Fa zao le phrase hoe nanaiky ny Papa François fa afaka mitsodrano ny homo ny pretra katolika. Oy, melohan'izany fotoana zany de tokony hainao ny definition reto zavatra manaraka ireto. Inona no atao hoe
katolika. Izy zany atao hoe Papa François, izy zany pretra, iza ilay homo, ary iza isika olombelona. Voalohany indrindra aloha, ny atao hoe katolika, ny atao hoe katolika dia fitambaran'ny fanahy maro izay mino an Jesosy Kristy maty sy nitsangako velona, namonjy azy, nanafaka azy tao anatin'ny fahafatesam-panaka, navelona ny fanany, ihiditra ato amin'ny fiainana vaovao. Zay no atao hoe katolika. Fitambarana fanahy maromaro voavela fahotana vita fibebahana efa nateraka indray. Zay tsisy resaka papa mihitsy ao anatin'izany tsy niteny mihitsy teo hoe ny katolika egal dia papa, fa ozy izy hoe ny katolika dia fitambarana fanahy maromaro izay mino an Jesosy Kristy ho maty sy nitsangako velona, amonjy azy, anafaka azy ao anatin'ny fahotana fototra, anana ny fiainana vaovao. Zay ny atao hoe katolika. Faharoa, papa. Iza no atao hoe papa? Papa dia olombelona teraka teto ambonin'ny tany, izay nosafidiana ho filoha eto ambonin'ny tany je dis eto ambonin'ny tany, ho lehibe, aleo tsy ataoko hoe filoha fa ho lehibe, ikirakira ny laika. Laika tsy iza fa le olombelona ato lazaiko anao teo. Za tsy miresaka amin'ny gentily Zay no atao hoe papa. Solotena ny masindahy Pierre izay niteneniny Jesosy Kristy filohany ity